Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Rehefa namanona ny fetanan'i Jesoa amintsika izao zoma fa 20 ny volana septambra izao. Ny mofinaina izay voalahatra ny sampona sekoly alahady foibe ho antsika rehefa koa dia ny bokin'ny Ezekela mpaminany. Ezekela toko fahatelo, Ezekela toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-iraika amby roapolo. Ezekela toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-iraika amby roapolo fakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Raha hoy izaho amin'ny ratsy fanahy, ho vadiko ianao, ary tsy mananatra azy ianao na miteny hananatra ny ratsy fanahy, hialany amin'ny lalan'ny ratsy hamonjena ny ainy, dia ho faty amin'ny elony ihany ilay ratsy fanahy. Nefa hadiniko aminy tananao ny rany. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao, ka izy no tsy mety miala amin'ny faharatsiany sy amin'ny lalan'ny ratsy, dia ho faty amin'ny elony ihany izy, fa ho voavonjonao ny fanahinao. Ary koa, raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka, ary mimetraka fahatafitonana eo anoloany, dia ho faty izy. Eny noho ny tsy nanaranao azy, dia ho faty amin'ny fahotany ihany izy, ary ny fahamarinana izay nataony tsy ho tsaroana, nefa kosa hadinika amin'ny tananao ny rany. Fa raha mananatra ny marina mba tsy hanoty ianao, ka tsy manoty izy, dia ho velona tokoa izy, satria nino anatra ary voavonjonao koa ny fanahinao. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Misy zavatra anankiroa izay tenin'i Ezekela mpaminany rehefako malala tsy tokony hanginan'ny mpino. Ny mpino dia nataon'Andriamanitra ho mpizara fifaliana nefa koa ho mpitaizan'ny fiarahamonina. Tsy dia tahaka an'izao endrim-piarahamonina misy antsika izao mantsy ny fiarahamonina andrasan'ny Baiboly amin'ny Kristianina. Ny fiarahamonina andrasan'ny Baiboly amin'ny Kristianina dia tsy Kristianina miefitrefitra tahaka izao ny fifandraisany, fa Kristianina izay na mpino na fianakaviam-be izay mifanakaiky fo, ka afaka mifananatra sy mifanitsy ary mifampitaiza. Fiarahamonina mifampitaiza no tanjon'ny Baiboly amin'ny fiarahamonina Kristianina. Mifampitaiza, mifanitsy, mifananatra, tsy hatrany amin'ny testamenta taloha ihany fa hatraty amin'ny testamenta vaovao. Hitantsika tsara ny tenin'ny Paoly any amin'ny Tesalonianina hoe mananatra anareo ry rahalahy mba hanaro izay tsy mitoetra tsara, omeo toky ny reraka, hampaherezo ny reraka. Ary dia hotsika manao hoe zany fiarahamonina izany, izay ambaran'ny epistily an'ny Hebreo hoe miaraka mifampandinika, mampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Lay fiarahamonina izay tiany tompo iainan'ny mpino dia ahafahany mijoro vavolombelona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra, dia fiarahamonina izay mirafitra toy ny misy simenitra mampifandray azy ka afaka mifanakaiky fo. Tsy hoe voatery ho toy ny hitovy fisainana akory izy, fa misy simenitra mampifandray azy, dia fiarahamonina afaka miaraka mibanjina tanjona iombonana. Fiarahamonina afaka miaraka mibanjina tanjona iombonana. Na izany na tsy izany, ny tanjon'ny fiarahamonina Kristianina dia miaraka mibanjina tanjona iombonana mihitsy, ny fanjakan'Andriamanitra, ny fahatongavana amin'ny fiainana mandrakizay. Ary dia amin'ity mofinaina ity ary, dia misy zavatra roa izay ambaran'ity mofinaina ity tsy tokony hangina ny mpino. Voalohany dia izao, tsy tokony hangina izy eo anatrehan'ny ratsy fanahy, fa tokony hananatra ny ratsy fanahy. Izay ny voalohany. Tsy tokony hangina eo anatrehan'ny namany. Raha ohatra ka misy namana, misy mpiarabelona, misy mpino ka miala amin'ny lalana ka manao zavatra tsy mety, manao zavatra tsy tsara. Izy manao hoe raha hoy izaho amin'ny ratsy fanahy hoe faty koa ianao, kanefa tsy mananatra azy ianao na miteny azy, dia tsy ho voavonjonao ny fanahinao. Adiniko aminao ny rany. Hoy ny boky Ezekela mpaminany. Izany hoe tiany misaotra masina antsika tsy hangina eo anatrehan'ny ratsy fanahy. Tsy mamela ny ratsy fanahy zany hanao zavatra tsy mety fotsiny,
tsy mamela ny ratsy fanahy hanao zavatra hanimba zavatra fotsiny fa mazava ny teny ny soratra masina eto mila miteny ny ratsy fanahy ratsy zany dia adinon'Andriamanitra fa ny faharoa de zao mila miteny koa ny tsara fanahy izay mitady hiala amin'ny lalana marina ny ratsy fanahy hanao ratsy de mila hanary ny mpino ary ny tsara fanahy zay mitady hiala amin'ny lalana marina sy mahitsy de mila hanarina koa tsy mahazo mangina koa zany isika eo anatrihan'ny tsara fanahy zay mitady hiala amin'ny fahamarinana eo anatrihan'ny mpino namanao mpiarabelona aminao mpiara-mivavaka aminao zay hitanao fa mitady hiala amin'ny fahamarinana de tsy mahazo mangina ianao tsy mahazo mangina tsy hoe miaro tena fa tsy mahazo mangina satria ho adinon'Andriamanitra amintsika ireny refako amin'itony mofinainy tony no ahatsapahtsika fa miteny amintsika isan'andro Andriamanitra omaly sika dia nahitany zavatra nitranga teto Antananarivo teto Antananarivo moa no hitany maro fa tany amin'ny faritany tany amin'ny toerana maro samihafa de be ny hitantsika amin'ny Tambazotra be ny zavatra nitranga tamin'ny fahasimban-javatra hitantsika ny zavatra nitranga tamin'ny fandoroana zavatra tamin'ny fahasimbana nitranga de tsy tero ary amin'ny lafintsavarana tahak'ireny no mampieritrereta ny tenin'Andriamanitra tony atsika manao hoe inona ny fihetsika tokony ataontsika inona ny tokony fihetsika ataon'ny mpino inona ny tokony fihetsika ataon'ny tsirairay manoloana ny zavatra tahak'ireny satria mahafaminaniana itony bokin'ny Ezekely itony manao hoe mpino mifanitsy mpino mifampahery mpino mifananatra satria raha iaina ny mpino de tsy tokony angina fa tokony mifananatra tokony mifampahery tokony mifanitsy tokony mifampitaiza raha tsy zany de zao tsy tratra ny tanjona zay tian'Andriamanitra iainan'ny mpino no zany de manoloana an'ireny toe-javatra nitrangana palahelo reny dia hitatsika inona palahelo moa nisy korotana zavatra simba nisy raha ain'olona naratra nisy ainana fohy materiel iny moa zany efa simba raha teo fa ny ain'olona naratra be ny zavatra zay hitatsika hoe simba teo amin'ny fahasalaman'ny olona vokatry ny setroka zay niteraka ranomaso be ny zavatra simba na fahasalamana io nahoana ary ao anatin'ny tony no itomany mpaminany atsika ny soatra masina atsika manao hoe tsy maintsy mifanitsy tsy maintsy mifampitaiza tsy mahazo mangina tsy maintsy mifananatra ary dia ao anatin'izany no hanaira ny Ezekely atsika manao hoe tsy maintsy mbola ho adinon'Andriamanitra isika am'izay mety fialangalana atsika ka eritreretintsika hoe zany tsy mahakasika tsy eken'ny soratra masina mihitsy ny mpino mialangalana eo anatrihan'ny marina miala amin'ny fahamarinana na ny ratsy mihazakazaka manao ratsy afako miara-miondrika isika miara-misento manoloana ny zavatra nitranga teto Madagasikara ary mivavaka mba ho amin'ny fahatsarana ny toy ny zavatra rehetra ary dia mametraka ny zavatra rehetra am-pelatanany tompony ny akaiky indrindra azonao atao de zao ny mivavaka ny akaiky indrindra tandrify anao mpino dia ny mivavaka arak'izay mety ho tandrifin'ny tsirairay avy koa ny fananatra ny fampahery ary engany ao anatin'izao toe-javatra ho tsapanao fa tsy mahafoy atsika akory Andriamanitra araka io teneniny io manao hoe mametraka fahatafitonana eo anoloany aho mazava be ny tenin'Andriamanitra hoe indraindray misy lafin-javatra tsy takatra ny saitsika mihitsy ny zavatra avelan'Andriamanitra andalo eo amin'ny fiainany tsara fanahy hoy izy raha marina miala amin'ny fahamarinana ka manao meloka ary mametraka fahatafitonana eo anoloany aho zany hoe misy lafin-javatra avelan'Andriamanitra andalo mihitsy na eo amin'ny fiainan'ny firenena na eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy fa ao anatin'izany no andinian'ny tsirairay avy tena ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny amin'ny fahendren'Andriamanitra ny amin'ny fahendrena tokony anana ny tsirairay avy ravako de tsika hitodika amin'ny hazo fijalian'i Kristy ary amantatra ny sitrapon'Andriamanitra amantatra ny sitrapon'Andriamanitra sy aiky ny tsy fahatanterahantsika
ao anatin'ny toejavatra tahaka izany hita am'ireny toejavatra rehetra reny mahampanota ny tsirairay avy ka tsisy afaka hialangalana manao hoe za tsy diso za tsara fa ny tsirairay avy amintsika dia hitan'Andriamanitra ny ao am-pontsika ka itao manotompo antsika tsiaro ny tony antsoaviny boky ny Ezekela itony antsoaviny amin'ny fiavaozany amin'ny fibebahana antsoaviny amin'ny famantarana ny sitrapon'Andriamanitra antsoavin'ny fanetretena ny antsoavin'ny zay tenen'ny boky ny Ezekela eo hanao zava-dehibe ny namana ny mpiarabelona tsy tokony havatra hijery ny namanao ho simby ianao tsy tokony havatra hijery ny namanao ho very ianao fa zava-dehibe ampiny ny fahatsirovana hoe iray aina izay tsy ny ainatsika tao anatin'ny taona maro tao anatin'ny taona vitsy na de nomaly ihany aza ny isan'androtsika rehetra ravaka malala mampahiry antsika ary ny boky ny Ezekela mpaminany fa sary-piaro Andriamanitra matoa Andriamanitra miteny entitra tahaka itony Ezekela toko fahatelo zay toebatanantsika itony de zao satria tiatsika izy satria tiatsika izy tia hamboatra atsika ho amin'ny tsaratsara kokoa izy tia hamboatra atsika ho amin'ny fiaina metimety kokoa izy ka de sary-piaro amin'ny fahamasinatsika ary sary-piaro amin'ny fitandrematsika ny mpiarabelona amintsika afaka malala ny tompony hanome atsika fahendrena sy fahazavan-tsaina ka ompino mahay mifanitsy ao anatin'ny fahatony-tsaina pino mahay mifampitaisa pino mahay mifananatra pino mahay mifampahery pino tsy mifampialangalana pino tsy misara-tsaina pino mahatsiaro fa namany de tahaka ny tenany ihany ka ilainy manitsy sy mampahery azy Jesosy afaka malala teo amin'ny azy fijaliana de mbola nananatra an'izany ny teny an'izany tao anatin'ny fangiry de mbola nananatra mbola nialany eny azany toetra ny Jesosy teo amin'ny azy fijaliana zany de ampitiny ny tompo ho alaitsika tahaka ny amin'ny hoe zava-dehibe ny fiankinantsika amin'Andriamanitra zava-dehibe ny anaovantsika ho zava-dehibe ny vavaka ary itenenatsika manao hoe tompo mamelany elony fa tsy vatan'izay atao afaka malala ny tompony ame atsika fahadiovam-po ananatsika fahaiza manavaka tsara sy fahendrena tsara mba hitiavatsika ny namatsika tahaka ny tenatsika ivavakasika tompo ndreto zahay mamaky ny teninao mandreny hafatrao izay mampianatra anay ny taonanay tsy hangina eo anatrehan'ny tsy mety izay ataon'ny namanay na eo anatrehan'ny fialan'ny namanay amin'ny fahamarinana azy mamela anay tompo raha toka tsy nahavita nananatra izahay mamela anay raha toka tsa ny joro nananatra sy ny teny zahay satria ho ianao manao hoe adinina aminay ny ranony namanay mamela anay raha toka manginy zahay mamela anay raha toka tsy mahajoro ho vavolombelonao amin'ny afatry ny teninao hoe mifampandinika mampandroso ny fitiavana sy ny asa-tsara mamela anay tompo fomeonay kosa ny fahadiovam-po sy ny fahitsim-po afaka hifananatra afaka hifampiteny afaka hifanitsy hitanao tompo ny zava-nitranga eto amin'ny firenenay hitanao fa mandalo fizahn-toetra maimay indray ny firenenay fa avak'izay tompo ao anatin'izany toe-javatra izany de mitalaon'ny famindram-ponao amindraonao fo Madagasikara amindraonao fo ny malagasy rehetra mba hifampijery ao anatin'ny fitiavana hifanitsy hifananatra ary anao fo miara-misento vavak'izay tompo ho an'ireo namanay zay mandalo fizahn-toetra koa ampahirezo hitanao tompo ny zava-nitranga raha teo koa fa nisy ireo mpiray-tanindrazana aminay na ratra na moiavana misy ireo zay nandalo herisetra misy ireo zay nandalo lafin-javatra sarotra isan-karazany vokatry reny toe-javatra reny de mivavak'izay tompo amindreo fo mamela heloka de mety iza kosa Jesoly hitady-dalana anay amin'ny fahatsarana hatrany aza mamela ny firenenay ho irery anao
omeo anay tsiray avy ny fahendrena ny fahazavan-tsaina ahafantaranay ny sitraponao zay tsara sady akasitrahana rahateo ny marina de mivavaka izay tompo ho an'ireo tanoranay me fahendrena mivavaka izay Jesosy ho anisa tokantrano am'izao vanim-potoana sarotra izao da io ny tokantrano tsirairay mba tsy ho sahirana manoloana ny zava-mitranga de jereo ary Jesosy ny malagasy rehetra na iza amindreo fo satria fantatray fa tianay ianao ao aminao Jesosy nonaovanay izany vavaka izany sy ametrahanay ny tanindrazanay ambany fahasoavanao. Amen.